Androany insha Allah tsika zany andray amin'ny ireo karazana hikma na fahendrena izay napitainy Luqman tamin'ny zanany. Luqman dia fantatra amin'ny fahendrena izay ananany araka ny voanazana anatin'ny Qur'an rehefa niteny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wa laqad atayna Luqman al-hikma, ary nomenay fahendrena izany lehilahy fantatra amin'ny anarana hoe Luqman. Ka ndray andro izy nitafatafa tamin'ny zanan'ilay ka nilaza manao hoe ya bunayya udhkuru thalath wansa thalath. Nilaza Luqman tamin'ny zanany manao hoe o ry zanako, aokanao ahatsiaro mandrakariva ireto teboka anankitelo ireto, ary aoka ihany koa anao hanadino mandrakariva ireto teboka telo hafa ireto. Ka nilaza Luqman manao hoe udhkurullah, aokanao zanako ahatsiaro an Tompo Allah subhanahu wa ta'ala isanandro amin'ny fiainanao jiaby zany anao mila mipetraka mahatsiaro Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary zay mihitsy le toetra ny mpino Islamo izay takiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Ry mpino Islamo, aoka ianareo ahatsiaro an Tompo Allah betsaka fahatsiarovana maro. Ka Luqman nananatra zanakany hoe aokanao ahatsiaro Tompo Allah subhanahu wa ta'ala mandrakariva, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ireny olona zay mahatsiaro an Tompo Allah mitsangana mipetraka, eny na dia matory aza izy ireo mahatsiaro an Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zany hoe fiainan'olo jiaby zany reo mipetraka mahatsiaro an Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Manaraka an'io Luqman niteny tamin'ny zanakany wadhkurul maut, aokanao zanako ahatsiaro mandrakariva ny fahafatesana. Hoe misy anarany zavatra zany antsoina hoe fahafatesana, aza dinoina io zavatra. Fa matetika rehefa olombelona anankiray zany manadino le fahafatesana, hanika lasa manantao zany izy amin'ny fiainanazy jiaby. Fa rehefa anao mahatsiaro zany ny zavatra antsoina hoe fahafatesana, lasa mipetraka zany le prinsipo amin'ny fiainanao, hanika mora aminao manantona ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Misy amin'ireo mpanao tononkalo na le shi'ari zany misy miteny manao hoe ajibtu liman nasiya al-mauta wa huwa yara man yamutu. Zao izy dia talanjona gaga amin'ireny olona manadino ny fahafatesana, nefa izy ireny dia mahita olo maty isanandro. Isaka tsika mifoha marandray tsika maheno maty fulany, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nefa izy manadino hoe ovina koa manatorona azy amin'le inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka aokanao nambarany Luqman tamin'ny zanany ahatsiaro fahafatesana mandrakariva. Ary fahatelo nambarany Luqman tamin'ny zanany udhkuru al-ihsan al-ghayr lak, aokanao ahatsiaro le soa nataon'olo taminanao, aza dinoina. Izy koa nankety misy olona nanao tsara aminanao, tsarovo mandrakariva tsara nataon'olo. Aokanao tsy anadino le tsara nataon'olo taminanao zany. Fa maro amintsika olombelo zany nankety, atsika zany mora manadino zany le soa izay nifanaovantsika zany. Wala tansawu al-fadla bainakum. Tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala mampianatra antsika hoe aoka nareo tsy anadino le soa izay nifanaovanareo, satria ny fahatsiarovanao le soa nataon'olo taminao ahatonga anao zany ahay ankasitraka amin'izany soa izay vitan'olo taminao zany. Ka iteboka anankitelo eo zany isany anatra nambenan'ny Luqman tamin'ny zanany hoe aokanao ahatsiaro raha telo ireo amin'ny fiainanao, ahatonga anao zany tonga amin'ny fahombiazana zany amin'ny fiainanao. Ary farany misy teboka telo farany nambaran'ny Luqman tamin'ny zanany manao hoe wansa thalath. Misy teboka anankitelo eto nambarany adinoy amin'ny fiainanao, aza atanao mandany fotoana mahatsiaro azy, adinoy ambelao. Voalohany nambaran'ny Luqman, zavatra mila adinoinao ihsanuka lil ghayr, le soa nataonao tamin'olo ambelao. Izy koa nafananao soa amin'olo ambelao adinoy. Aza ta ataonao tasbih isanandro le soa izay nataonao amin'olo. Izy koa tsy zao nanampy azy, zao nampihina azy, zao nampisotro azy, anao. Izy koa nankety anao navita hatsarana amin'olo raiky, tazom bainaka wa baina Allah, tazom entre anao ndraka Allah subhanahu wa ta'ala. Satria marina
fa anao zany nanao hatsarana ino ny antony Allah. Ke izy koa fa vitanao izy iny ambelao adinoy mihitsy hoe anao nanao tsara tamin'olo iny. Ary faharoa nambaran'ny Luqman tamin'ny zanany manao hoe ny zavatra izay mila adininao wansa isa'atul ghayri alayk, aokanao hanadino le ratsy nataon'olo taminanao. Misy olona ankehitriny nanao ratsy anao, tafisolafaka taminao, ambelao mahaiza mamela, manana fo mahay mamela namanao, aza tazominao ata jusqu'à zay tsy androny za mbo mikoso ami azy. Anao koa ny mba manao adisona amin'ny Allah, ambelao. Allah maniraka atsika amin'ny Qur'an, fa'fu wasfahu, aokanareo mahay mamela, mahay miavana, mametraka fihavanana entre anareo nambaran'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah. Niza tsy mahay mahinakinaka namany olombelo namany, Allah tsy mbo mahinakinaka anazy. Keto Luqman mampianatra zanakany hoe anao mahaiza mamela, adinoy le ratsy nataon'olo taminao, aza tazominao anatin'ny fo fa mahaiza mamela. Ary fahatelo farany nambaran'ny Luqman, wansa ma'asiyati allati fatatka, aokanao hanadino le fahotana izay vitanao. Taloha mety nisolafaka anao tamin'ny hadisoana, tamin'ny hadalana, tamin'ny fahotana maro samihafa, aoka tsy ataonao ira izy ireny, aoka tsy andesinao irehareha izy ireny, ambelao. Nankety misy olona anankiray ohatra niditra islam, nikosiliho, nanao tauba amin'ny Allah, nibebaka, marina fa maro adalana ndraka fahotana efa vita ny taloha, fa aoka zany izy ireny avalina pejy efa vita ambelao any zany. Fa mampalahelo mahita olo raiky nankety izy anaty islam mbola masaky amreare, tamin'izao mbola kafiry, io kajo raiky io tsy ampina anakay, tsy mety zany, haram. Satria mpaminansika alayhi salatu wassalam nampianatra kullu abd, Allah subhanahu wa ta'ala zany miteny amin'ny hadith manao hoe kullu abdi mu'af, andevoko rehetra dia voavela eloka ozy Allah subhanahu wa ta'ala, mahazo indrafo, afatsy ireo zay mirehareha amin'ny fahotana izay natao, afatsy ireo zay mandeha mieboebo amin'ny hadisona izay vitany. Ka eto zany Luqman mampianatra zanakany hoe raha nisy fahotana vitanao, tazomo entre anao ndraka Allah, boko afodio zany page iny, ambelao adinoy. Fasfahi safhan jalil, aokanao hanokatra pejy vaovao miaraka amin'ny tomponao Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ngamba nisan'ny hikma na fahendrena izay napitany Luqman tamin'ny zanany lahy rehefa izy niresaka taminy. Ary ataoko angambany raha raisitsika zany hikma zany hasoavana eo anatrehana Allah subhanahu wa ta'ala. Man utiya al-hikma faqad utiya khayran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala milaza fa niza nahazo an'izany hikma zany, napiatra an'izany hikma zany amin'ny fiainany, hatsarana midadasika amin'ny fiainany nambarany Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.